Finaritra aby Ragnandria, salama aby sika.
Tafahoana soamantsara eto indray amity talata ity, andro tsy de fanaontsika loatra moa ny manao live tsetsatsiaritra ny talata fa anananareo troso aho dia efaiky ny trosako. Raha ny marina tokony tamin'ny zoma teo no nisy video anankiray izay nataoko ity lohevitra ty fa simba ny ordinateur dia tsy maintsy mpanampanamboarina dia misaotra an'Andriamanitra fa vita soamantsara izy dia hoy aho hoe efaiky ny trosako na dia raha ny tokony izy en congé aho zao nanomboka tamin'ny premier hariva kanefany efa niteny efa ny fanomezana dia tsy maintsy tanterahana ary ataoko am-pitiavana satria na le thème antsika androany raha dia mahakasika manokana le izy satria ny zavatra resahana eto dia tsy maintsy zavatra mipassionné foana, ny zavatra mipassionné passionko ty zavatra ty tsika tsy mitady buzz, tsika tsy mitady like, tsika tsy mitady hoe voninahitra fa mba karazana pupitre anankiray ty zany na estrade ahafahana mba mizara ny hevitro réflexion-ko ny amina sujet de société anankiray. Zay zany amin'iny dia misaotra anareo manaraky eto zany. Androantsika zany hiresaka amina thème anankiray izay mikasika manokana nandritra n'ity asa volana vitsivitsy zay zavatra se passé amin'ny fiainana zany. Io zany torohevitra ihany zavatra mitranga amin'ny fiainantsika anankiray dia tsy tokony ho avela mandalo fotsiny fa tokony miezaka ianao zany mijery au fond hoe inona no zavatra azo tsoahana avy amin'iny zavatra nolalovanao iny. Fa tsy hoe dia mafy zay zavatra lalovako zay na dia misaotra an'Andriamanitra fa afaka soamantsara tamin'iny dia vita hatreo. Fa à chaque étape, à chaque événement fiainanao tokony mavoray message ianao ary manao réflexion am'zay. Zay no ahafahanao mitombo amin'ny fiainana. Fa raha ohatra mandalo fotsiny dia manao rakim-pisaorana dia misaotra an'Andriamanitra fa zao ny olona rehetra manao an'izany fa tsy se construire ianao psychologiquement parlant, humainement parlant ary spirituellement parlant koa. Hiresaka androany momba ny atao hoe hasard ve sa providence, kisendrasendra ve sa tsy tena hoe fitondran'Andriamanitra satria tsy tena malaza azy tsara, tsy hitako ny teny malagasy. Asa nareo raha misy mahay malgasisant andikana le hoe providence fa ataotsika hoe fitondran'Andriamanitra nga raha zay zany no kely takatry ny saiko fa mety diso koa ary. Dia zay no resantsika androany. Miainga avy amin'ilay teny malaza, ro teny roa malaza nataon'i Albert Einstein zay haitsika rehetra. Averiko ihany na izany aza hoe le hasard c'est Dieu qui se promène incognito sy ny hoe Dieu ne joue pas au dé. Malaza reo fehezan-tenin'i Albert Einstein reo samy nanao ny interprétation io daholo na ny philosophe na ny scientifique na ny psychologue na ny théologienne koa dia mba za koa mba hitondra ny ahy. Fa ny zavatra azo lazaina araka ny lazaiko tamin'ny présentation tamin'ny maraina dia hoe ny itovizantsika ohatra zao ny scientifique satria Albert Einstein zany scientifique dia aminy tsy misy kisendrasendra fa misy cause daholo. Ary zay cause zay no itovizantsika na scientifique na ny théologienne samy manaiky hoe tsy misy ny kisendrasendra fa avy eo indray hoe avy aiza le tsy kisendrasendra, eo zany ny tsy mitovy ny lalana fa tsy maintsy mizara roa. Ka io tsy voatery hitambatra fa tsy maintsy resahana le izy. Fa ny zavatra tsapanao dia zay. Araka io tenin'ny Albert Einstein io hoe le hasard c'est Dieu qui se promène incognito, zany hoe ho an'ny olona matetika ohatra hoe tsika malagasy zay manana firenana hoe Andriamanitra mivimbina, Andriamanitra mitatana eo tapon'ny loha dia atao hoe Andriamanitra io zany ny mandahatra ny fiainana. Tafiditra ao anatin'izany resaka destin. Dia hitantsika fa misy lafiny manahirana ihany zay concept destin zay satria raha misy zavatra ratsy mitranga amin'ny fiainan'ny olona ve dia destin ve moa ve Andriamanitra nandahatra an'ny olona io ho fatin'ny cancer ohatra, moa ve Andriamanitra nandahatra an'ny olona io fatin'ny accident mahatsiravina. Nisy pasteur namanay zao maty vao hitsaky ny tôbila ary tamin'ny fomba mahatsiravina nahafaty azy dia hiteny ve ianao hoe zay no lahatra avy amin'Andriamanitra? Tsy d'accord am'zany mihitsy aho. Na dia hoe ho teny fampiononana fianakaviana handeha hamangy azy ianao hoe atao ahoana fa izao ny lahatra avy any ambony, tsy marina zany.
tsy ny Andriamanitra ngamba tsy Andriamanitra sadika hoe ao ianao a fa hitsahana camion am'ty zao daty de amy fomba mahatsiravina sarotra ho any hanaiky idée na concept an'Andriamanitra na ataontsika hoe tsy Andriamanitra kristianina fa ataontsika zay Andriamanitra tianao hoe hanana zany fijery zany. De nefa rehefa tsara le izy de lazaina hoe destin. Azonareo rehefa positif le izy de tsika hoe lahatra avy any ambony destin. Rehefa zavatra sarotra de hoe eny hoe lahatra ihany fa hitanao hoe sahirana ihany ianao manaiky an'izy. De hitanareo zany fa manahirana lay fanekena an'lay hoe misy hoe nalahatra iny zavatra iny. De nefany tonga de malaky tsika hoe c'est Dieu. De zay na tonga ny Albert Einstein teny hoe le hasard c'est Dieu qui se promène. Rehefa tsy fantatrao ny zavatra anankiray de tonga de zany hoe zay avy amin'Andriamanitra zay. Tsy voatery. Ary eo iombonako hevitra amy scientifique hoe misy ny concours de circonstance izay manome an'lay izy zay lazaintsika hoe hasard. Fa tsy voatery avy amin'Andriamanitra zany. Ho resahantsika io zay rehefa avy eo. Mety choquer kely atsika kristiana zavatra lazaiko eto fa il faut aussi avoir les pieds sur terre ary mijery ny zavatra manodidina. Tsy mandà akory aho hoe misy ny fitondran'Andriamanitra ary zay mahatonga anahy nandray le izy roa hoe hasard sa providence. Fa izy roa reo fehezanteny anankiroa nataon'ny Albert Einstein reo dia amiko raha fijeriko zany dia mifanazava. Move Andriamanitra mandrakariva no ao ambadiky ny événement anankiray. Ohatra zao nandeha le tondra-drano be iny, tena hitanareo fa tezitr'Andriamanitra ary tena manafay an'izao tontolo zao Andriamanitra. Za aloha de miala tsiny fa tsy anisany anatin'izany fijery zany. Move tsy maintsy Andriamanitra no ambadiky ny événement rehetra. Possible misy événement anankiray ao Andriamanitra. Fa move lazainao fa Andriamanitra daholo no ambadiky zany tadidinareo ngamba ny tantaran'ny Elia mpaminany. Rehefa niseho tamin'ny Elia Andriamanitra dia nandeha leo nikotro-baratra, tsy tao Andriamanitra. Nandeha indray ny horohoro-tany, tsy tao Andriamanitra. Nandeha indray ny hafo, tsy tao Andriamanitra. Fa rehefa avy eo nisy rivotra mitsoka malefaka hoy ny soratra masina de tao Andriamanitra ary de nanafina ny tavany Elia ka natahotra. Hitanareo? Tsy tao anatin'le varatra, tsy tao anatin'le tselatra, tsy tao anatin'le horohoro-tany. Zany hoe tsy ao anatin'le eritreretintsika hoe ao ambadiky io événement io Andriamanitra. Nefa isika no mametraka hoe io Andriamanitra fa manambara miteny amin'ny alalan'io situation io. Ny manahirana koa ny anekeko hoe ao ambadiky ny événement rehetra Andriamanitra dia miala tsiny am'le fomba fiteny hoe comme si les choses sont jouées d'avance. Ary zay le teny teo hoe Dieu ne joue pas au dé. Hitanareo le milalao manao miloka de atsipiny dé de hoe efa fantatra mialoha zany ny résultat io. Comme si les choses sont jouées d'avance, karaha joué d'avance zany ny zavatra rehetra. Inona moa zany eny eto ambony ty tany ty fa tsy marionnette ve zany tsika? Robot programmé zany tsika dia efa téléguidé any ambony any de zay ataonao rehetra zany efa voasoratra. Amiko zany atao hoe croyance populaire chrétienne fa tsy croyance biblique. Na isika kristiana koa raha de mamorona croyance. Ary zay zavatra zay mila diovina zay satria lasa manakona an'lay vérité biblique, le croyance zay noforoniny saitsika satria tsika manana concept momba an'Andriamanitra. De lasa mifaussé ny image an'Andriamanitra ary mahatonga ny olona sarotra hino an'Andriamanitra satria hoe je ne veux pas de ce Dieu là. Zay moa mahatonga ny olona teny raha misy Andriamanitra maninona misy ny mahantra, raha misy Andriamanitra maninona misy ny maty, raha misy Andriamanitra maninona misy ny catastrophe naturelle. Hitanareo zay le problème amin'ny conséquence directe an'le izy. Satria le discours-tsika dia discours indraindray mifaussé an'le image an'Andriamanitra. On veut tellement défendre Dieu que nous abîmons son image. Tararoko foana ny teny mpampianatra anankiray anay tao Ivory Avaratra, tao amin'ny salte sekoly ambony loterana momba teolojia. Tsy mila avocat Andriamanitra ozy izy hiaro azy. Averiko indray, tsy mila avocat ho izy Andriamanitra hiaro azy. Est-ce qui est vrai? Andriamanitra izy mahavita miaro ny tenany. Donc no zany tsia ny zavatra rehetra zay mitranga
de tsy voatery avy amin'Andriamanitra daholo. Ary ity thème ty lava be ty raha tena roitana fa tsy anam-potoantsika fa de zay zavatra zay voafetra ihany no resahako dia mifandraiky am'le atao hoe théorie de la théodicée. La théorie de la théodicée, c'est l'origine, l'explication de l'origine du mal. D'où vient le mal? Le mal rezaiko eto zany dia ireo zavatra, ireo fahoriana sy ireo zavatra mitranga eto ambony tany. Hatram'izao tsy voavaly io. Miezaka manazava an'izany ny filôzofy fa tsy misy valiny. Manazava an'izany koa ny théolojiana fa tsy misy valiny. Manazava koa ny scientifique fa azavainy ihany hoe satria misy effet changement climatique sy ny sisa. Fa d'où vient le mal? Tsy izy rehetra ny voazavany. Quand ça te tombe dessus de tonga le izy, ina no lazainao? Raha roitiko zany de hoe raha misy zany lay ahoana filazantsika an'zany? Lay loza, zay ngamba ny lazaintsika am'le mal eto. Dia Dieu n'empêche pas le mal. Andriamanitra tsy manakana ny fisian'ny loza. Hanazava le définition de providence am'zay zany. Fa azony atao ny mitransformer an'iny loza mitranga iny ho zavatra tsara. Zay ny atao hoe providence. Le providence tsy hoe avy eny ambony Andriamanitra miteléguider ny fiainanao de hoe ao anao fa évitenao ty problème ty de miala ato anao de miala ato anao de manao ino moa filazan'izy ty ohatran'ny anaty labyrinthe. Non. Tout peut arriver, kristianina ianao, jentilisa ianao, tsy mpino ianao, ny manjony rehetra manjo anao, voan'ny cancer ny olona tsy mpivavaka mety ho voan'ny cancer koa ny kristianina, mety accidenté ny olona tsy mpivavaka mety accidenté koa ny mpivavaka, sy ny sisa sy ny sisa. Tout peut arriver à qui que ce soit. Fa izao ny hinoko ny atao hoe providence divine de ny hoe ao anatin'izay loza zay mety hitranga zay apetraka tsara le probabilité zay mety hitranga izay dia mametraka hain'Andriamanitra mamadika izany, ary zay ny tombontsika kristiana, ny mamadika izany ho soa. Mbola hazavaiko rehefa avy eo le izy. Sinon tsika tafalatsaka ao anatin'ny atao hoe superstition. Ary zay ny olona tanao ny olona tratra ny superstition marary ane. Vao mihetsika kely izy de vao mahita goaika izy any ampovoan'ny arabe de dika inona iny? Zay ny olona superstition satria tellement izy mieritreritra fa ny fiainany efa téléguidé, ny fiainany efa voasoratra. Miditra izy amy toerana anankiray de vao mahita zavatra de sao de signe io fa mijaly ny olona ohatr'izany. Stressé ny olona ohatr'izany, tsy miaina tsony ny olona ohatr'izany. Tsy migioka tsony le tsiron'ny fiainana zay omen'Andriamanitra eto am'ty tany ity. Manimba zany, makarary. Eo indrindra zany no zavatra ho resantsika eto. De iteny ary tsika hoe kisendrasendra ary ve hasard. Inona moa ny atao hoe hasard scientifiquement parlant? Le hasard, araka ny définition omeny zareo de hoe rencontre de deux séries causales indépendantes. Définition omeny Cournot le izy. Rencontre de deux séries causales et indépendantes. Zany hoe misy ny atao hoe calcul de probabilité ary nampianarina antsika tany amin'ny dakilasy zany ny atao hoe probabilité. Misy ny probabilité, misy ny kajikajy azo atao, azo vinavinaina melo, ary zany mahatonga ny olona manao projection d'avenir, ny entreprise, ny orinasa, ny ONG, ny fikambanana, ny fiangonana afaka manao calcul de probabilité anao ny amin'ny atao hoe ina ny projection d'avenir anao. Zany mahatonga ny olona manana projet de société hoe raha ty ny ingrédient ampiarahana de ty ny résultat antenaina hitranga amin'ny afaka 10 taona. Misy olona manana prévision andritra ny 10 taona, 50 taona. Satria mandeha le calcul de probabilité. Izao matoa misy le terme hoe hasard dia tena misy zany le izy. Fa inona ny hevitra? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot hasard? De zao ny fiainana, la vie n'est pas due au hasard. Ny fiainana tsy vokatry ny kisendrasendra foana. Fa ny fiainana dia ahoana re lazantsika azy en terme français hoe la vie est due à un ensemble qui contient le hasard des variations
et la sélection naturelle. La vie est due à un ensemble qui contient le hasard des variations et la sélection naturelle. Misy ny atao hoe sélection naturelle. Ny ordre naturel tsy azonao potehina fa efa nataon'Andriamanitra eo zay. No zany aza maka fanan'Andriamanitra. Rehefa hoe ordre naturel dia tsy hoe kory anao mino an'Andriamanitra dia ho simban'Andriamanitra ny ordre naturel. Zany nenina tamin'ny anakany devoly fanany Jesosy. Mianjay raha ianao any ambany any fa voalaza fa hoe raha hino anao dia hitaty anao any ambany any ny anjely. Ny ordre naturel hoe si tu te jettes dans le vide, tu vas t'écraser ary faty ianao. Zay le ordre naturel. Zay le sélection naturelle. Ka na mino anao na tsy mino anao hanohitra an'izay ordre naturel zay ianao dia mahita loza ianao. Eto zany dia mitodika amin'ireo karazana fiangonana mialatsiny aho miteniteny foana ny mpitarika ao aminy hoe tsy ilaina ny mitsabo tena, tsy ilaina ny manao antizao sy tozao fa itsika pino, itsika zao. Ordre naturel napetraky ny Zanahary, napetraky Andriamanitra zany ao anatin'ny atao hoe fiainana. No zany amiko dia karazana marika na ignorance na marika ny tsy fahalalana ny tonga de ilazana fotsiny hoe de avy amin'Andriamanitra zany ka. Ohatran'ireny olona le matin'ny toaka izy nisotro toaka ohatry ny adala dia mbola trany olona ihany manoratra ny veripara hoe natsony rainao dia ny aminy. Ohatran'ny tehiteny zany ianao hoe Andriamanitra nampisotro toaka azy dia maty. Ohatran'izay le izy. Tiako tenenina de zao hoe apetrao tsara lay ordre naturel tsy azonao ravahana io na ina na ina. Ny scientifique de tena lasa lafo mihitsy azy ary tena miteny hoe rien n'est imprévu, tout est déterminé. Zay mahatonga azy tsy mino ny providence koa. Tout est déterminé ozy izy satria efa prévu hitranga daholo reo. Ohatran'izany zao hoe ny calculan'zareo amin'ny changement climatique hoe raha mitohy izao hafanana mingaingaina zao ka miakatra mihoatra ny lolain'ny fanarana tamin'ny cap 20 ina moa izy ty le tany à Paris dia zao ny trano tena hitatsika zao tokoa le izy. Misy ny zavatra azo anaovana calcul prévisionnel mihitsy. Exemple ny teny an'izany Henri Laborde ny teny hoe il y a des choses qui ont une explication mais qui parfois on n'arrive pas à comprendre. Donc zay ozy tsy mampisy ny hasard. Misy zavatra zay tena misy fanazavana mitombona tsara ara-science, ara-lojika, araka ny rationnel nefa tsy voatery ho compréhensible. Be de be na hatram'izao na ny scientifique ary misy zavatra tsy voazavan'ny zareo na dia hoe lazaina hoe logika sy naturel io zavatra io fa tsy voatery voazavany satria midepase an'ilay fahalalana ary zay tsy maha omniscient ndra olombelona. Raha resaka providence tsika ary matetika ny olona mampifangaro isika kristiana zany isika pino mampifangaro ny pino ny tena mino an'Andriamanitra sy ireo olona zay lazaiko hoe deiste sy teiste. Averiko indray afangaron'ny olona ny pino de tsy deiste. Le deiste zany hoe lazaina hoe mino an'Andriamanitra satria avy amin'ny dei deos Andriamanitra sy le hoe teiste tsy teiste tsika satria masy hoe athée de hoe misy teiste zany non. Ny kristianina tsy teiste ho azavaiko eo ary ny kristianina koa tsy deiste. Ina mahasamy hafa an'ireo? Ny deiste de zao concept deiste tamin'ny filozofia de ny hoe nisy ono zany Andriamanitra zany nahary an'izao tontolo zao de ohatrany hoe olona manamboatra montre hitanareo le montre mécanique reny le mandeha eo de fahanana de apetraka eo de mandeha ho azy. Zay ny deiste. Zany hoe Andriamanitra zany tsy miditra tsony anatin'le izy fa efa namboarina eo de avelany mandeha ho azy eo fa Andriamanitra nanao azy. Deiste no mivoy an'izany. Ny teiste ndraiky io zay forona anankiray koa de miteny hoe
satria Andriamanitra naharany lanitra sy ny tany dia ny zavatra rehetra zay mitranga eto am'ty tany ity dia téléguiden'Andriamanitra daholo. Donc zany c'est un Dieu qui écrase. Et moi je suis pas d'accord avec cette notion de Dieu là. Sady tsy déiste aho no tsy théiste aho fa raha azavaiko azy anga de hoe yaviste avy amin'ny teny hoe Yahvé na koa hoe élohiste avy amin'ny hoe Elohim. Mon Yahvé à moi, mon Elohim à moi n'a rien à voir avec ce Dieu des déistes. Et mon Yahvé à moi n'a rien à voir avec ce Dieu des théistes. Un Dieu qui écrase, un Dieu qui téléguide ma vie. Et donc j'ai plus mon mot à dire. Fa tonga de fa hoe vao mifo maraina zany raha pisy de hoe ny zavatra mitranga rehetrarehetra io de fa téléguidé anao tapa le choix. Zay ny fijerin'ny déiste satria ny théiste satria toetsaina théiste de hoe un Dieu tout puissant qui impose sa loi et tu n'as rien à dire. Je suis désolé. Raha mamaky ny soratra masina anao tsy zany mihitsy Andriamanitra. Je vois mal hoe raha mandeha amy raisonnement humain zany mandeha amy toetsaina raisonnement tsotra. Je vois mal hoe misy olona anankiray namorona zavatra de ho avelany mandeha ho azy eo le izy. Avelany eo zany. Ianao zany nanao trano de vitanao le trano tsara tarehy be de falidôny le tena tsara zany trano nataonao zany lafo be, tsara be ny décoration, tsara be ny tafo. De tu laisses là ta maison. Tsy hanao entretien ianao tsy mijerijery an'io trano ianao ataoko ngamba foziny aloha adala. Nefa zay ny toetsaina déiste. Ary sahirana koa amy toetsaina théiste hoe Andriamanitra no mifehy ny zavatra rehetra dans le sens hoe tsy misy safidinao tsony zany fa de izy daholo manao ny zavatra rehetra. Zay ny théiste. Fa izao anefany raha jerenao ny soratra masina dia misy ny atao hoe création continua hozy ny teny latinina. Création continua zany hoe mitohy ny famoronana. Be de be mantsy ny mieritreritra fa rehefa nahariny lanitra sy ny tany Andriamanitra de vita ny famoronana dia mipetrapetraka Andriamanitra de mitsilailay any ambony any. Mitohy ny famoronana. Quand Dieu crée, il l'amène à son achèvement. Jusqu'au bout. Zany hoe rehefa manahary azy Andriamanitra dia mitarika izy mandeha any amy fahatanterahany hatramin'ny farany. Samy hafa am'ilay dirigisme ny toetsainy théiste le hoe fa téléguidé fa mi-intervenir koa Andriamanitra. En quelque sorte zany raha atao amin'ny fitenitsika ezahana vulgarisena amin'ny terme quotidien de ohatrany hoe Andriamanitra koa mi-assurer service après-vente. Azonareo? Anao zao mividy zavatra amy magasin de mividy entana de tsy faly fotsiny anao fotsiny le magasin hoe de lafoko le télévision lafo be fa il assure aussi le service après-vente hoe en cas de garantie 2 ans raha tsy simba io dia avereny ny ticket sy ny facture fa izay mi-assurer ny entretien. Raha zay ngamba zany sarisary azo ampiasaintsika azy. Zay le hoe création continua, la création continue. Noho zany providence dia ny intervention n'Andriamanitra ao anatina tantara anankiray kanefany tsy automatique hoe saky ny araky ny eritreretantsika azy. Zao nefa ny mahagaga rehefa miresaka providence tsy terme biblique izy io, tsy mahita an'io terme io anao anaty baiboly. Nefa dia notion chrétienne, notion théologique. Sahala amy terme hoe trinité tsy fahita ao anaty baiboly fa noforon'ny Tertullien hilazana ny fifandraisany Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Ary moa mahatonga ny olona sasany anti-trinité satria hoe tsy hita anaty baiboly le mot. Iany moa tsy le olona littéraliste mitady an'le juste le terme fotsiny izy fa tsy miditra amin'ny contenu. De ohatr'izay koa ny providence raha hitady ianao anatin'ny baiboly tsy ahita. Sauf anga any amin'ny boky ny atao hoe sagesse, zay boky apocryphe tsy voatery iombonan'ny protestant sy ny katolika, tsy dirako lalany amin'iny fa plutôt terme philosophique le hoe providence. Raha jerena amin'ny terme ny poirany zany avy amin'ny grec le hoe providence de avy amin'ny hoe pronoia. Dikan'le hoe pronoia sady manana sens providence nefa koa misy sens anankiray zay adinitsika de hoe prévoyance. Tsika tsara ka mba mahalala dikany atao hoe prévoyance any Madagasikara misy an'le le bureau atao hoe CNAPS, Caisse nationale de prévoyance sociale. Zay ngamba zay ny dikany CNAPS. De ohatr'izay ty
Ny providence zany dia prévoyance, zany hoe miaccompagner anao jusqu'au bout au cas où tu en auras besoin. Zay le prévoyance. Donc tsy izy no midiriger le zavatra fa miprévoyer an'le zavatra. Azonareo ny fahasamihafana azy? Tsy midiriger izy. Andriamanitra zany tsy mis'imposer amin'ny fiainan'ny olona zany. Tsy araky ny eritreretin'ny olona hoe Andriamanitra ny tsy mis'imposer Andriamanitra, sy ianao no mi-inviter azy. Zay ndray hafa hoe tu lui laisses faire. Fa Andriamanitra tsy mis'imposer Andriamanitra, tsy midiriger Andriamanitra, tsy dictateur fa miprévoyer izy. Rehefa miresaka providence zany de misy notion anankiroa zay mila tadidina foana, miala tsiny fampiasa terme teknika. Misy ny atao hoe transcendance-n'Andriamanitra, ohatry hoe un Dieu qui prend de la hauteur. Nefa koa ao koa ny immanence-n'Andriamanitra, c'est un Dieu qui est présent. Il est à la fois en dehors du monde, mais aussi il est présent dans le monde. Reo caractère-n'Andriamanitra roa reo hita ao anatin'ny providence. La transcendance de Dieu et l'immanence de Dieu. L'immanence zany hoe présent, immanent, eo izy. Nefany ny maha eo azy tsy mis'imposer, ary zay indrindra ny mahafinaritra sara am'le sary eo amin'ny apokalypsy le hoe indro aho mandondona ambaravarany fon'ny olona, raha misy mihain'ny feoko de hiditra ho aminy aho ary hiara misakafo aminy. Iny tenin'Andriamanitra iny tsy manao forcer izy hoe tonga de raha ny marina anana ny pouvoir rehetra afaka tonga de miditra ankeriny, fa mandondona izy. Zay image mandondona zay amiko, ça veut tout dire. Oui, je suis là. Il est le maître souverain, il a toutes les puissances et pourtant il se fait discret et il ne s'impose pas. Contrairement à nous, êtres humains. Itsika olombelona vao manana pouvoir kely, vao manana puissance kely, vao manana autorité kely, on s'impose. On veut diriger le monde. On veut changer le monde en ce que nous désirions. Fa n'Andriamanitra na de izy arampahary dia il se fait discret. Justement, c'est pour ça mahatonga ny olona hoe fahaizary Andriamanitra, zay le silence-n'Andriamanitra zay ma tsy zakan'ny olona. Satria tsy ahita ianao. Afaka manao tour du monde ianao mitady zay Andriamanitra hitanao any, hoe Andriamanitra manana ny pouvoirany rehetra ary tompony ty zavatra ty, nefany il ne s'impose pas. Tsy ahitan'zany ianao. Fa ny Andriamanitra misy rehetrarehetra de tonga de manjakazaka hoe anaty, zay tiako anaovana an'ity, za nanamboatra an'ity, tsy maintsy zao no ataonareo. Fantaniana apetraky ny olona foana, maninona ke napetrak'Andriamanitra atao amin'ny saedena ilay hazo firanana-tsara sy ny ratsy. Ben justement, Dieu a laissé le choix. Il a pris le risque même ary fantany tout en sachant que l'homme va le trahir. Zay le grandeur an'Andriamanitra, zay ny atao hoe amiko raha ite hijery ny atao hoe fahalebiazan'Andriamanitra ianao. Tsy hoe le izy le mahavita fahagagana be, manangana ny maty, manasitrana ny boka, mampahiratra ny jambo. Non, tsy zany. Fa ny grandeur an'Andriamanitra de zay hoe izy sahy namorona antsika olombelona na de fantany aza fa hivadika aminy isika. Ça c'est une grandeur que le monde ne connaîtra jamais. Zany ny atao hoe grand, raha tianareo fantatra. Tsy hoe le grand, le olombe, olo malaza, manana titre, manana zany ny atao hoe grandeur. Grandeur an'Andriamanitra zany. Il a accepté de se retirer, même si le monde lui appartient. Ahoana ozy? Io izy fa vitany zavatra rehetra, manjaka. Mahavariana. Raha olombelona tsy nanamboatra na bozaka ray teto am'ty tany ity, tsy nanavita na paoma ray aza, de aveo Andriamanitra misitaka. De ozy Andriamanitra anareo io. Asa razonareo le tiako resahana.
Izay le image zay a no tazana ny fiainana andavanandro koa. Io respecte ny choix-ny olona na dia fantany aza fa manohitra azy. Le côté transcendant-n'Andriamanitra zany safady de ity, c'est un Dieu qui se retire justement pour nous laisser la place dans le monde. Ary raha hatramy famoronana aza tsy nisy zao rehetrarehetra zao ratsy ny se retirer Andriamanitra. Zay vao nisy satria Andriamanitra tellement il est grand. Tsy nisy ny tany, tsy nisy zao rehetra zao raha tsy ny sere raha vakinao tsara ny Genesis de zay les phénomènes de création de manomboka amin'ny un Dieu qui se retire. Et quand un Dieu se retire, alors là, la création est possible. Tsy Andriamanitra interventionniste. Tsy Andriamanitra interventionniste. Tsy marionnette akory tsika. Eto am'izay zany anazava exemple na typique ny atao hoe providence. Za de mino ny atao hoe providence. Fa tsy araky le eritreretintsika ny atao hoe providence. Hoe Andriamanitra mi-téléguider. Zay foana masy averiko tsy Andriamanitra mi-téléguider fa jereo tsara exemple na hoe Dieu laisse faire les choses, même la méchanceté humaine, na ny faharatsy toetrany olona aza. Fa ao anatiny zany Andriamanitra mbola mahita irika ihany. Zay le fahalebiazan'Andriamanitra, zay le fahatsarany. Mbola mahita irika ihany hiredressena an'le olona ao anatiny zay faharatsiany zay. Misy moa tsy ny maneritreretra hoe rehefa ao anatin'ny faharatsiana dia tsy ao tsony Andriamanitra fa miala Andriamanitra. Non. Raha zany no izy dia on est foutu. On est foutu. Raha iandry atsika ho tsaratsara Andriamanitra. Raha iandry atsika ho mba présentable, mba azoazo jerena, mba effinable ao zany tanora. De zay izy vao intervenir. Qu'est-ce qu'on serait devenu? Moins vivable aty tany ty. Io am'izay l'exemple atypique. Ny cas de ny tantaran'ny Joba. Anamorako azy dia anao mise en situation. Situation, 5 situations raha fitinina ny tantaran'ny Joba. Mise en situation anankidimy. Mise en situation voalohany, nahazo prophétie faminanina izy na fampanantenana hoe tam'le nofo zay napahitana azy hoe hiakoka aminy rahalahiny rehetra. Zay le izy. Tam'le fahitana hoe mahita sary fanoarana zany izy. Situation faharoa, ina nefa ny zavatra nitranga? Josefa tezitra aminy rahalahiny de natsipiny saiko ny vonoana, natsipiny tao anaty lavaka, ary namidy ho andevo. Eo ary le problème. Le prophétia, le faminanina de hoe hiakoka aminy rahalahiny rehetra. Ny réalité anefany, io izy, il devient esclave. Dikan'izany esclave zany tam'izany andro zany de hoe tsy misy avenir intsony ianao satria ianao lasa propriétén'olona. Asa razonareo tsaina ny impact an'izany. Situation fahatelo, ao anatiny zay maha-esclave azy zay, jereo tsara le fomba fidiran'Andriamanitra, zay le providence. Dio raha ny olona raha ny teista zany no mandinika ny tantaran'ny Joba ty de hoe tokony maninona tsy ny éviten'Andriamanitra le loza nahazo an'i Joba. Tokony ny sakanana tsy nalefa ho andevo izy. Fa pourquoi Dieu a laissé faire? Satria zay le Andriamantsika, il laisse l'humain agir comme il le veut. Fa ao anatiny zay Andriamanitra de mbola manana ny haviany koa. Dia inona ny zavatra nitranga? Ny songadina tao am-ponjy izy. Ary rehefa nisongadina tao am-ponjy izy dia nanana ny chef pénitentiaire estime. Satria zay zavatra lazainy, zay zavatra zay kasihan'ny tanany de miavaka daholo. Iza io chef pénitentiaire? Putifar. De nalainy Putifar niasany hatraminy izy. Fanaon'ny olona zany any Madagasikara, reo pénitentiaire reo rehefa misy gadra anankiray exemplaire tsy atahorana iandositra de ao entin'ireny chef pénitentiaire iny manao piasa tranony. Zay fa nahita an'izany. Misy aminareo koa ngamba nefa nahita. Zay koa ny anan'i Josefa. Josefa niavaka tao amin'ny prison. Ary rehefa niavaka tao Joba safady. Joba. Rehefa niavaka tao amin'ny prison izy
dia ia Josefa mariny zany misaotra tompoko rehefa niavaka tao am prison Josefa dia natsony Potifara nakany amin'ny tranony tonga tany an-tranony izy ny zavatra rehetra zay nataony tao koa de niavaka fa nandroso tsara ny fivelomany Josefa tao ny fiveloman'ny Potifara. Renversement de situation numéro 4 miditra indray ny faharatsipana toetrany olombelona dia indro indray izy fa lasa tany am-ponja indray de ozytsika hoe fa maninona tsy ny sakanan'Andriamanitra i Josefa ho any am-ponja fandroany de enao mantsy efa maky le soratra masina de hoe ka efa misy programan'Andriamanitra ny ahatonga azy prime ministre non satria anao efa mahita an'le lecture aoriana fa zay le hoe tsy manakana ny zavatra mitranga Andriamanitra fa avelany de lasa indray izy tany am prison de tao indray nisy rehefa ao anatin'lay prison indray izy dia nahita fanena tam'ilay mpandroso kapoakany Farao ny mpandroso kapoakany Farao izay naminany izy hoe nanofo zany indray alina de io nandikan'io anakiroa lahy izy de hoe ny anakiray ny teny hoe enao dia ho faty vonoina satria tezitra aminao ny Farao ny anakiray dia hiverina amy toerany de ozy izy Josefa rehefa mba tafity ianao de mba tsarovy olombelona moa tanareo fa zay le fiainana zay mahatsara le soratra masina milaza tena réalité ny fiainana fa tsy manovanova mihitsy tonga teo amin'ny toerany tokoa moa leranga adininy tafita moa izy keo adininy izy de tao ihany Josefa niatoka tao anatin'ny fonja tao. Situation fahadimy dia nanofy am'izay koa i Farao de teo no tsarony misy an'izay zalahy zay tsaroko ozy le mpandroso divay misy an'le zalahy zay mahay mamantatra mofy ndao tsony izy de fantatsika ny toy ny tantara de tonga am'lay hoe niakoka taminy ralahany de ny formule nolazainy Josefa tam'izay fotoana zay hoe ianareo ny saina zay anisy ratsy avy fa Andriamanitra ny saina zay anisy soa iny zany be de be ny mandrealizy le hoe programan'Andriamanitra ny gadra azy dia am'izay lalana tonga avany Egypte ao lasa prime ministre peut-être za tsy afaka ana réponse absolue fa izaho kosa manana lecturako de ny hoe non tsy avy amin'Andriamanitra kosa angamba ny ara-tsim-panahin'ny olona nanipy azy tao anaty lavaka tsy avy amin'Andriamanitra kosa angamba ny ara-tsim-panahin'ny ny iza moa izy ty ny vadin'ny Potifara nalefa azy tany am-ponja fa toetra ratsin'olombelona io fa tsy Andriamanitra no nampisy an'le toetra ratsin'le olona reo dia miverina tany am-ponja izy de io ny lalana nitondran'Andriamanitra azy ny tiako tenenina zany de zao dans chaque situation na situation tena ao anaty lavaka magnetsiketsika ianao Dieu trouvera toujours un tournant zay ny atao hoe providence na inona situation iainanao dia ho an'ny olona izay manakina ny fiainany aminy dia hain'Andriamanitra foana manisy tournant anakiray le tournant mantsy le rond point plutôt ahafahanao miova lalana rehefa avy eo de miova ny bonina noho zany zany amy tianako ny zavatra lazaiko ny providence dia se remettre totalement s'abandonner totalement dans les mains du Seigneur zay le lâcher prise zay sarotra zay satria on veut tout contrôler on veut tout maîtriser eo ny olana donc zany ny filazantsara zay lazaiko aminareo eto tsy Andriamanitra tsy mampanantenanao mihitsy Andriamanitra zay hoe tsy ahita loza mihitsy ianao tsy mampanantenanao Andriamanitra hoe tsisy problema mihitsy ianao fa izao ny azoko lazaina aminao ary ny zavatra iainako le izy de zao hoe ninona ny zavatra hitranga amin'ny fiainanao ho an'ny olona zay mino de misy rond point foana hain'Andriamanitra mitsofoka any anelanelany zany zavatra zany raha ny faharatsiam-panahin'ny olombelona ane tompoko no
no jerena de hoe makivy tokoa e. Samy afaka ijoroavolombelona am'zany daolo nareo reo. Fa izao ao anatin'zany de hain'Andriamanitra ny manisy tournant, manisy rond point. Hamarana ko azy de le teny malaza nataon'ny Joba hoe tsy ny soa ihany no raisiko amin'Andriamanitra ozy izy fa ny ratsy koa. Iny a raha raisina premier degré de ohatrany hoe ay ve Andriamanitra manome zavatra ratsy satria heveriny Joba, satria Joba olombelona ihany de hoe ny zavatra rehetra zay nitranga taminy zany dia amin'Andriamanitra. Peu importe zay mety nitranga any aoriana tany aloha fa ny zavatra fantatro de zao hoe je m'en remets à la providence de Dieu. Mety mampiomehy ny olona zany, mety ridicule amin'ny olona zany, mety oziny olo hoe vendrana, mety oziny hoe tsy maninona. Fa izay ny atao hoe finoana tahaka ny zaza anankiray zay tsy mieritreritra akory ny zanaka ane rehefa miala ao an-trano izy andeha hianatra any an-tsekoly de tsy miasa saina hoe misy vary hoanina avy ao an-trano ao rehefa mody izy. Ny fantany de hoe rehefa mody aho dia misasa de misakafo de matory. Tsy anjaran'ny zaza ny mieritreritra hoe ataon'ny dada sy ny ahoana ny ahitana an'zany vola zany. Izay le atao hoe lâcher prise. Ka manatsafidy ianao na ianao ametraka ny fiainanao amin'ny hasard na ianao ametraka ny fiainanao amin'ny providence. Zay ny zavatra mba tiako honzaraina antsika mitsetsatsetsatry androany. De samia tahin'Andriamanitra ary hafatra farany dia farana androany aloha ny fandaharantsika mandritra ny ray volana zany a tsy ho eo a fa hiala sasatra kely araka ny efa teneniko fa en congé raha ny marina fa nijanona namita an'ity trosa ty aho fa amin'ny volana septambra indray tsika no miaona manohy ny fandarana rehetra de misaotra anareo a naharitra nanaraka ho amin'ny volana septambra indray. Elo atao.